Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Nahafinaritra ity zazalahy kely iray eriny milalao eo an-tokotaniny ary ny tena ankafiziny dia ny mianika hazo. Efa nirarandreniny anefa izy mba tsy hananika ilay hazo maniry teo an-tokotany, so enjera veny ka haratra. Tsy faly tamin'izany anefa ilay zazalahy kely ka izao ny nataony. Rehefa eo ny reniny dia tsy mianika ilay hazo mihitsy izy, fa raha vao tsy taza ny reniny dia iny izy ny mianika indray. Dia toy izany hatrany. Indray andro raha mbola variana tao an-dakozia ny renin'ilay zazalahy kely, dia iny izy fa lasa nananika ilay hazo nandrarana azy mba tsy hakarany. Faly ery ilay zazalahy kely tery ambonin'ilay hazo nitazana ny manodidina azy. Rehefa hidina amin'izay anefa izy dia somary nalama ny kirarony ka nisolifatra ny enjera avy teny ambony teny ary doboka tetỳ amin'ny tany dia tapaka ny tongony. Maharary izany a! Mety hoy angamba ianao hoe zay ary le efa nahiko. Naninona raha mba nankatoy izay nilazain-dreniny dia tsy tapaka ny tongotra e? Matetika tokoa anefa isika no mitovy amin'ity zazalahy kely ity. Be ireo zavatra izay andraran'Andriamanitra mba tsy ataontsika, ary na dia efa ampahafantariny antsika aza ny antony tsy hanaovana izany sy ny vokany fa ratsy, dia mbola ataontsika ihany. Mety ho vitantsika hatramin'ny farany mandika izay nandrarana antsika, saingy avy eo dia ho ratsy ny vokatra izany. Satria tsy maintsy ho raisintsika ny vokatry ny safidintsika. Koa aza miandry haratra mafy vao hanaraka ny tenin'Andriamanitra. Izao no afatra ao amin'ny Deuteronomia 19:20 ka hatramin'ny 20 manao hoe: indro izaho mametraka fitahiana sy ozona eo anoloanareo anio. Fitahiana raha ho henonareo ny didin'i Jehovah-Andriamanitrareo izay andidiko anareo anio, ary ozona kosa raha tsy ho henonareo ny didin'i Jehovah-Andriamanitrareo, fa hivily hiala amin'ny lalana izay andidiko anareo anio mba halehy anareo ka hanaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrareo. Amen. Tumponi fiainako ireko atrizao, anao nisitrakao sy otianao, ka ny foko atolotro olapanao, ka raisore dia oviantsaka ny otianao. Antokopihirany ny tanora Adventista soavin'ny merina. Tompo ratsy izay fanaoko hatrizay, ialako sy fonako aminao, fa fiainana vaovao midriko izay, ty fiainana fitiavana aminao, ny otianao, tianao.
sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Manotra ny fiarabana ho mba mpiaretsohan'ny mpian'ny fandaharana rehetra indray ny tenako. Androany indray dia sakafo hafandraina ataontsika. Dia tsinona izany fa ilay antsoina hoe pomme de terre soufflé. Ovy izany atao mibontsina. Inafy izany zavatra ilaintsika amin'izany. Ovy atsasakilao, rano atsasa litatra, sira roa sotro kely na izay ampy izany, menaka 3 sotro lehibe na bera efa voatsonika 3 sotro lehibe, atody 9, fromage voakiky 2 boatina yaourt, menaka anendasana an'ilay ovintsika atsasa litatra, averiko indray ovy atsasakilao, rano atsasa litatra, sira roa sotro kely na izay tiana, menaka 3 sotro lehibe na bera efa voatsonika 3 sotro lehibe, atody 9, fromage voakiky 2 boatina yaourt, menaka anendasana atsasa litatra. Tao amin'izay aritsika karakaran'ilay nahandrontsika ity. Sasana madio tsara ny ovy mba hiala tsara ny fotaka izany. Tsy voasana fa andrahoina miaraka amin'ny hodiny. Izay ilay antsoina hoe en robe de champ. Atao anaty vilany dia asiana rano mandifitra azy. Rehefa mahandro anazy dia aleo asiana sira kely ilay rano andrahoina. Amin'izay ilay ovy tsy vaky. Tsy mipasaka izany fa rehefa masaka izy dia masaka boribory tsara. Ahoana nahafantarana hoe masaka ilay ovintsika? Maka antsy dia tsondromina. Dia rehefa malemy dia izay izany izy natao hoe masaka. Rehefa masaka izany ilay ovintsika dia asorina ao anaty vilany izy dia kobanina kely izy amin'ny rano mangatsiaka aloha. Izay vao voasana. Rehefa voavofy indray izy dia potserina amin'ny sotro rovitra na raha manana an'ilay fitaovana fanapotserana ovy ireny dia tsara raha potserina amin'ireny. Atao malemy tsara, tsy azo asiana mitambaingambaingana mihitsy ilay ovy. Rehefa vita izay dia atokana ery izany ilay ovy dia maka vilany hafa indray. Dia ilay rano atsasa litatra ilay tamin'ilay zavatra ilaina teo izany arotsaka ao anatin'ny vilany. Dia arotsaka koa ilay menaka 3 sotro na ilay dibera efa voatsonika 3 sotro. Dia atao ao ilay sira. Dia avela angotraka izany ilay rano. Rano atsasa litatra dia ilay menaka na dibera efa natsonika dia ny sira dia avela angotraka. Rehefa mangotraka dia esorina ambonin'ny afo. Tsy atao ambonin'ny afo intsony izany fa atokana mihitsy ny ohatrany hoe ambony latabatra. Dia alaina ilay ovy efa potserina teo iny dia arotsaka ao anatin'ilay rano nangotraka teo. Dia arona tsara ifangaro tsara izany ilay izy. Arona tsara ifangaro tsara. Afaka atao eo ambonin'ny latabatra rehefa mangarongaro anazy dia rehefa avy eo sotro hazo ny tena tsara raha manafangaro azy tsika. Vita izay dia averina eo ambony afo indray rehefa mifangaro tsara izany ilay ovy miaraka amin'ilay rano teo misy sira misy menaka na dibera voatsonika teo dia averina indray eo ambonin'ny afo. Dia mbola arorona indray. Mandra-pahatonga an'ilay rano izany ho levona izany ohatrany hoe tazana izany ilay vilany nandrahoana anazy iny tazana. Vita indray izay dia esorina ambony afo indray. Dia avela angatsitsika kely. Dia rehefa vita izay dia arotsaka tsirairay ny atody. Anakena anisany vakiana tsirairay izany. Dia arotsaka ao anatin'ilay ovy efa ilay nataontsika tao anatin'ilay rano mangotraka teo. Dia arotsaka tsirairay ny atody. Dia afangaro tsara. Vita izay dia vakiana indray ny atody anankiray.
dia arotsaka indray mandra-patapotriny izy anakenina atao mifangaro tsara izany. Ny tena tsara dia sotro azy raha ohatra ka manana. Rehefa vita izay dia afanaina indray ny vilany afaka ny endasana azy. Rehefa mafana ilay vilany dia arotsaka ao ilay menaka atsasalitatra. Raisa amin'ny sotro kely tsiraray amin'izay ilay ovy teo izany. Dia arotsaka ao anatin'ilay vilany misy menaka izany. Arakaraky ny habean'ilay vilany any endasanao anazy izany ny isan'ilay ovy arotsaka ao. Ovy izany lasa boribory. Rehefa mitsikafona dia ataovy malefaka ny afo. Izany hoe alao angamba ilay fomba fanao rehefa analefahana afo maka rano amin'ny tavoahangy plastika dia asiana gaoka kely dia somary lemana amin'ilay rano anaty tavoahangy iny aloha ilay afo izany dia amin'izay lasa mivadika malefaka raha ohatra ka afo charbon no ampiasaina. Raha ohatra moa izany ka afo gaza ilay izy dia ahena fotsiny ilay afo. Avela ibontsina tsara. Rehefa avy indray dia atao maherihery indray ny afo mba homendy tsara ilay nahandrontsika, izany hoe ilay ovy izany. Masaka izy rehefa miodikodina ho azy ao anaty menaka. Lasa ohatra ny hoe miodikodina ao anatin'ilay menaka ao izany ilay izy rehefa masaka sady mahafinaritra be mijery anazy satria boribory tsara ilay izy dia mibotsina tsara. Rehefa vita izay dia loaro dia tsy ifo ny menaka. Ilay sotro be misy lavadavaka ireny izany no tsara andoharana azy. Dia ataovy anaty lovia fisaka. Dia izy mbola mafana iny tonga dia fafazo an'ilay fromage vokiky. Tena mety amin'izy ity arosy mafana izay izy ny tena tsara satria rehefa mipetraka eo ambonin'ilay ovy efa mibotsina eo ilay fromage dia lasa mitsonika ilay izy dia izy ilay mitsonika mihitsy manome an'ilay tsirony. Ny fomba fanosorana azy ity izany dia afaka aroso amin'ny lasosy vita amin'ny voatabia ohatra, na koa hoe afaka asiana lasosy mayonnaise indray, na koa hoe rehefa manao an'ilay ovy ao anatin'ilay rano atsasan'ilay misy an'ilay menaka telo sotrona ilay dibera efa natsonika iny dia afaka ampiarahana koa ny kekina fromage. Dia amin'izay izany izy sady misy tsiron'ilay fromage avy hatrany ilay ovy. Afaka manana safidy anankiroa izany isika amin'izay izay tiantsika. Manana zava-tsoa maro omenantsika ny ovy. Mampatanjaka izy. Izay izany ny tombontsoa azo aminy izany mampatanjaka be ny fihinanana ovy. Afaka hohanin'ny diabetika ihany izy fa amin'ny fatra voalazan'ny dokotera. Misy ilay antsoina hoe amidon izy ka ny amidon aminy mora levonina. Azo hohanin'ny rehetra izy na ny marary aza, indrindra fa ny ankizy kely atao purée. Ny ovy koa izy manta dia afaka atao jus. Manasitrana ulcèrana vavony na aretim-bavony. Dia mamony ihany koa izy ilay antsoina hoe acide urique na hoe mineutraliser izany izy an'ilay acide urique any anatin'ny vatana. Mety atao cataplasme amin'ny fery koa izy. Izany hoe rehefa misy fery izany dia afaka kikisana ilay ovy dia apetaka eo amin'ny fery iny dia manasitrana azy. Raha hoan'ny endrika indray dia mety hanesorana an'ilay antsoina hoe cerna, ilay faritra maintimainty ohatrany hoe reradreraka amin'ny maso iny na ilay tasy mangana iny izany eo ambanin'ny maso ka kikisana ihany koa ny ovy dia ilay ranony iny izany no apetaka eo. Misy karazana mineraly ny ovy toy ny sodium, magnesium, potassium. Ka eo amin'ny ovy 100 grama ohatra dia mety ahitana eo amin'ny 410 milligramma na potassium. Dia misy calcium koa izy dia misy manganèse, misy cuivre, misy phosphore, misy soufre, misy chlore ary misy an'ilay antsoina koa hoe iode. Ny iode moa izany dia ilaina hisorohana ny aretina goitre. Kanefa izao miankina amin'ny tany nambolena azy anefany
ny tahan'ireo. Tena tsara zany de hoe raha mamboly ovy a de misafidy zany a tany a betsaka mineraly ao anatiny. Misy protida ny ovy ka ny tena betsaka de ilay karazana ovy mavo. Misy lipide izy, misy glucide koa izy a, de misy cellulose. Betsaka rano ny ovy. Amin'ny ovy 100 grama de mety ahitana 7,7 grama ny rano ao anatiny. Reto avokoa ny vitamina hita ao aminy. Misy vitamina B1 izy a, de B2 a, de PP a, B5 a, B6 a, vitamina E a, vitamina K, de misy vitamina A, ary indrindra vitamina C. Fa izao, tsara raha andrahoana makodiny, tsy voasana ny ovy, amin'izay a tsy very ny vitamina C ao aminy. Satria raha ohatra zany zao ka hoe ovy 100 grama no andrahoana amin'ny hodiny a, de 700 monja ny vitamina C very. Fa raha voasana kosa izy a, de very ny 700 ka hatramin'ny 700 ny vitamina C ao aminy. Zao nefany, raha ohatra ka tsy azo antoka kosa nefa ny zezika nambolena ny ovy a, de aleo voasana ihany vao andrahoana satria ohatra ny hoe misy pesticide famonoana bibikely, herbicide famonoana ahatra, sy ny sisa le fatao amin'ny volo reny zany, de raha tsy azo antoka de aleo voasana ihany. Misy acide folika, de misy acide citrika sy oxalika ihany koa ny ovy. Rehefa mividy ovy a, de vidiana tsara koa. Raha mivadika maitso na misy tsirony de tsy tsara hohanina tsony ny ovy. Raha tsy hoe alana lalindalina zany ny tsirony iny a, satria misy pozina antsoina hoe solanine le izy mivadika maitsomaitso iny a, sy le tsirony maniry iny. Ny solanine moa zany a de pozina zany hoe substance toxique. Hita avy amin'ny ovy mivadika maitso sy ny voatabia manta sy ny baranjely maitso. Zay zany ahitana an'io solanine io. De betsaka zany amintsika manana fanontaniana hoe tsy tia mihinana ovy fa mampatavy ve ary ny fihinanana ovy. De zao zany ny lazaiko amintsika hoe raha andrahoana miaraka amin'ny hodiny ny ovy a, de 570 isan-jato ihany ny kaloria aminy. Fa raha atao frity kosa izy a, de mahatratra 570 avy hatrany ny kaloria. Raha ohatra ndray zany ka chips iray fotsiny a, de misy kaloria ao amin'ny 10 eo. Zany hoe chips singan'iray zany io. De mampirisika antsika zany hoe mazotoa mihinana ovy a, fa mampatanjaka zany ny fihinanana ovy. Zay indray ary no azona roso atsika mpiaino malalandroany, ko dia manao veloma mandrapitafindray ny namanao Sabina Rakotondranaivo no nanolotra teo ary ny namana Sama kosa no nandray feo. Mandrapitafa tompoko. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Zanak'Andriamanitra. Manasanao mbola anokana minitra vitsivitsy iaraha mianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha apetraka aminao ny fanontaniana hoe zanak'iza moa ianao, dia azo antoka fa ho vavalinao mazava tsara izany. Na ny ankizy kely aza dia efa mahay mamaly izany fanontaniana izany. Zava-dehibe eo amin'ny olombelona tokoa ny hoe manana ankohonana sy fianakaviana. Mahatsiaro sambatra ny ray aman-dreny manan-janaka ary mahatsiaro sambatra toy izany koa ny zanaka mbola velon'ny ray aman-dreny. Mampirehirehany zanaka ny toerana na ny farim-pananana sy ny toerana misy ny ray aman-dreniny. Izaho
zanak'ranona, manana an'izao sy zao, olo malaza sy ny sisa sy ny sisa. Etsakilany kosa dia misy zanaka miteny toy ny hoe naninona ary ara mba tany amin'ny fianakaviana toy izao na toy izao niteraka. Samy zava-poana izany fiheveran'izany satria olombelona daholo ihany ny ray aman-dreny rehetra, na ny manana na ny tsy manana, na ny ambony na ny ambany. Ny vaovao mahafaly dia izao, manasa antsika mba ho tonga zanany ilay raintsika mandrakizay. Izao no tsapany Jaona rehefa nifanerasera nandritra ny taona vitsivitsy tamin'i Jesosy izy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ao antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Jaona 1:7-9. Zanak'Andriamanitra hono isika, tsy mba fanontaniana na fepetra izao tenin'ny Jaona izao, fa tena fanambarana mihitsy. Resy lahatra ny amin'izany izy. Inona tokoa moa ireo fepetra mahazanaka? Andeha hodiny itsika ny amin'izany. Voalohany, ny fisiany zanaka dia miankina amin'ny ray sy ny reniny. Izany hoe misy fifamatorana eo amin'izy ireo. Tsy nisy raha tsy teo ny ray aman-dreniko. Toy izany koa ianao. Isika izany dia tsy mahaleo tena fa tena niankina tanteraka tamin'ny ray aman-drenitsika ny fisiantsika. Na ireo ray aman-dreny koa ary dia tahaka izany ihany e. Hatramin'ireo razambe ela taloha dia tahaka izany ihany. Dia aveza ary ny olombelona voalohany. Iza no ray aman-dreny namorona azy? Mamaly izany ny Baiboly. Andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Andriamanitra no niteny izany. Amin'ny famoronana dia zanak'Andriamanitra ny olona. Izaho sy ianao anatin'izany. Raha tsy mino an'Andriamanitra sy ny famoronana izany ny olona iray dia efa mandatsy ho zanany rahateo. Faharoa, ny zanaka dia mitovy karazana amin'ny ray aman-dreniny. Ny zanaky ny akoho dia akoho ihany. Ny zanaky ny ondry dia ondry ihany. Ary ny zanaky ny olona dia olona ihany. Sarobidy io fitoviana io ka tokony hasarotiny ny fiarovana azy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Levitikos 7:7-7. Tandremo ny didiko, aza ivela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiomponao, aza fafazanao voan-javatra 2 karazana mifangaroaro ny taninao, ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra 2 samy hafa karazana mifamaofao. Tsy tsara ny mampifangaro karazana na amin'inona izany na amin'inona, satria ny taranaka azo avy amin'izany dia ho hafa tanteraka. Ny olombelona dia noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Na tsy azontsika tanteraka aza ny hevitra izany teny izany dia azontsika antoka kosa fa mitondra ny endrik'Andriamanitra isika olombelona. Manandratra ny olona ny fahafantarana izany fahamarinana izany. Fahatelo, ny zanaka dia ilay mankatò ny rainy. Fahita matetika ny orinasa misy soratra toy ny hoe ranona sy ny zanany. Mampalahelo mijery ireny fonenana na toeram-piasana izay rava satria tsy nanao ny asa nataon'ny ray ny zanaka. Mahonena koa ny ray aman-dreny izay tsongoim-bolo eo amin'ny fiarahamonina nefa dia manan-janaka maditra. Misy aza ray aman-dreny izay mahavita manary zanaka satria efa tafa oatra loatra ny tsy fankatoavany azy ireo. Na dia mitovy endrika sy miankina amin'ny ray aza ny zanaka, ny fifamantorana dia miankina be dia be amin'ity fankatoavany ity. Hoy Jesosy indray mandeha rehefa nilazaina taminy fa mitady azy ny reniny sy ny rahalahiny. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ao amin'ny Mateo 12:9-10. Ny mahazanak'Andriamanitra ny olona dia ny fankatoavana ny sitrapony. Na dia ny foronina tahaka ny endriny sy araka ny tariny azy ny olona nefa mikomy aminy dia tapaka izany fifandraisana sarobidy izany. Jereo ange ny olona iray izay manara-po amin'ny fahazaran-dratsy manimba toy ny fisotroana, ny fidoroana zava-mahadomelona, tsy hita eo amin'ny tarehany intsony
ny fahasoavan'ny ray izay namorona azy. Ny mahafinaritra dia izao, tsy mba manary anak'Andriamanitra izay te hiverina aminy na izay efa nanao ratsy indrindra aza dia raisiny ihany. Fantatsika tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay zanak'adala izay voasoratra ao amin'ny Lioka 5:12. Isika no mandasy mihodina amin'io raintsika io matetika fa izy tsy mahafoy antsika. Ino ny fitalahoany izay voasoratra ao amin'ny Hosea 10:9. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely. Ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny Adma, ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima. Onena ny foko, mafy loatra ny alahelo. Betsaka ny teny amin'ny soratra masina izay manome antoka antsika fa mbola vonina andray izay miverina ho eo ambany faneva mifankatoavana io raintsika io. Fa efatra ny hoe zanaka dia mandova ny dikan'izany. Raha zanaka mitovy endrika amin'ny ray mankatoa azy, nefa tsy manana anjara lova dia tsy ara-dalàna izany. Manao ny tsirariny izany ray aman-dreny izany. Mananjo andova ny zanaka ara-dalàna. Raha tsy miala eo amin'ny toeran'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika dia mandova azy. Izao no voalaza ao amin'ny Romanina 5:7. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa. Tsy tranobe na tany mahavokatra na fiara lafo vidy na biby fiompy no olovan'ny zanak'Andriamanitra fa fiainana be dia be. Harena tsy takatry ny vola rehetra eto ambonin'ny tany. Omeny maimaim-poana ny zanany izany satria zanany. Raha izany dia aleo manomboka fiainam-baovao mihitsy. Azo tanterahana ve izany? Izay mihitsy ny fipetra-takiana. Izao no baikin'i Jesosy ho an'izay rehetra tia hanomboka fiainam-baovao ao amin'ny fankatoavana. Raha tsy teraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ao amin'ny Jaonina 4:7-5. Izany no fankatoavana voalohany indrindra dia ny manaiky ateraka indray. Manaiky ho zazakely ara-panahy. Tezaina beazina ao amin'ny fanoavana ny iray. Ny fanahy masina sy ny ranon'ny batisa no manatanteraka izany fiandohana vaovao izany. Ianao izay efa nandalo tamin'izany fahaterahana indray izany dia mitombohatra any ao amin'ny fanarahana ny sitrapon'ny iray. Ho anao izay tsy mbola nandalo tamin'izany kosa dia mbola miantso anao ny rainao hitolo-batana ao amin'izany fiainam-baovao izany. Tsy manana safidy maro sika, fa na zanak'Andriamanitra na tsy zanany. Ary raha tsy zanany dia zanakiza. Hoy Jesosy tamin'ireo jiosy izay sakamony azy: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ao amin'ny Jaonina 5:7-7. Aza mifidy ny ho zanak'izany ray mpandainga sy mpamono olona izany. Ry mpiaino namana, zanak'Andriamanitra izaho sy ianao ary mpandova azy miaraka amin'i Jesosy zokintsika. Mahireza miazona izany toeram-boninahitra ambony loatra izany. Aza diny koa nefa fa tsy maintsy miara-miaritra amin'i Jesosy sika alohan'ny iarahana mandova aminy. Hoy ihany ny Romanina 5:7. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no prailova amin'i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Mahareta ao amin'ny fahoriana izay iarahanao amin'i Jesosy fa ho sambatra miaraka aminy ianao ho valin'izany. Ny raintsika ny an-danitra ny ampiorina ny mahazanana ianao. Kaleba Andritsikivy no niara-nandinika ny soratra masina taminao. Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany. Tarika Giovanni.
tena samihafa manolona izosianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay voly satanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izy tantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ty aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty izy tantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ty AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 lalandro tena samihafa manolona izosianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray feon'ny piaino feon'ny piaino fifaliana ho anay ny miarabany piaino rehetra piainony fandarana fikarin'ny radio adventiste maneran-tany amin'ny teny malagasy miaraka amintsika eto a ny namana anankiray alao izy nononany anarany karaha Fabrice ny anarako faly miarabanao rahalahy Fabrice faly koa za miarabanareo miarabany teknisianina ato dia aveo koa miarabany ponina rehetrarehetra manerany tany mihaino an'ity AWR ty io zany tsy hitany saiko tsony le tanàna fa manerany tany miaraban'le mpihaino amin'izao koa zany tenako ya zay mihitsy ka zay mihitsy namana Fabrice azonao lazaina amin'ny mpihaino antsika ve ny mombamombanao a ny asanao sy ny sisa anomboana azy angamba ho lavalava be ty fa aloha afofo izy ya zay mihitsy za zany teraka tao ambanja ambanja io zany tanàna kelikely mba mivoatra kely zay fa mahatamana izy io any amin'ny faritra varatra amin'ny Madagasikara misy azy afa-tsy kelikely avy izy ao angezangeza mihitsy izy mahafinaritra toa zany zako mianatra tamin'ny mission katolika tao dia efa tia mivavaka tamin'ny fianakaviana zany za rery mivavaka za tia mivavaka tao dia naika mitetitetika anao mopera mihitsy fa tamin'ny 5 taonako ohatrany nisy zavatra nandalo dia tsy maintsy niala tao ambanja zako nanohy fianarana tany Antsiranana Diko dia tany moa zany nanao lycée technique anefa fanirina nanao dokotera dia lasa nianatra amin'ny lycée technique fa zay angamba ny lahatra za raha tsy ohatrany hoe nofinofo fotsiny le izy dia nanao lycée technique dia afaka baka dia efa niasa
miasa tao amin'nisika reny avy de tany am'sambo de mbola nanamboatra sambo aloha mpanamboatra sambo mihitsy miasa tao amin'nisika reny ray taona teo de mifanena mitatsambo be dabe zany de ohatra ny fantsiry tao zany le finiavana hiasan-tsambo de tsara fantatra aloha tatsambo am'izao nanomboka tamin'ny 2004 katramin'izao aizanao no miasa am'zany mahatatsambo anao zany tsara fantatra miasa maneran-tany koa mandehandeha maneran-tany maneran-tany bazinay zany amin'ny sambo zany misy ao France de misy koa any Afrika Atsimo de zay le fa tena asany amin'ny sambo zany manamboatra mikirakira resaka internet zay zany mametraka manao installation câble afahan'ty AWR ty paritaka maneran-tany miara-miasa zany atsika de misaotra tompoko ianao manana vaovao de tiana ho zaraina ampiaino fijoroano vavolombelona na tonga anao ny aino ny AWR nefa ianao miasa amin'ny sambo ahoana ny fomba nainonao azy tena tsara fipetraka fa nytanina zay io zany zavatra tsy mandehandeha ho azy zavatra rehetrarehetra ohatran'le fiteniny Zoky Lion zay sa tena miaina anazy sady mankafy tsy mandehandeha ho azy zany zavatra rehetrarehetra na enoko ny AWR voalohany zany sendra sambonay nandeha tany Fiji de nanana adiny roa fotsiny zahako afahako hoe mbo mijery tany nandeha sendra mbo mivoaka vavadin'ny port de nahita plaque ngeza be hoe Adventist School in Fiji de varina be za inao ty école ty za zany le Adventiste efa enieniko foana fa manana sary hafa be ao atsaiko hoe le Adventiste le carré mihitsy tsisy etsefana io satria tamin'ny fahazazako tany misy namana Adventiste ako de tena de tena hoe enjana be ohatra miaramila zany le lalàna discipline ao fa tamin'io ndray andro io zany za ohatrany hoe misy zavatra hoe nitarika hoe mba andao jerevako mitady aviko io école io nefa tsy hitako tampotra zany le fotoanako fahako mivoaka de tsy maintsy miverina anaty sambo de tsy afapo tena tsy afapo de nataoko hevitra hoe ahoana mba ahitako sitin'ity AWR ty de iny le Adventiste aloha de vao nitape Adventiste School voaka zavatra hafa zay hoe sekoly sabata na voaka de iny nandeha foana moa zany nikitikitika teo de taritiny ihany taritiny de farany moa zany AWR 360 ndray mipotra farany de nikitiako ndray mandeha iny de tonga de fe mahafinaritra ny eny tao tonga de nahafinaritra be de tsy nanomboka niny tsy nijanona ny enan'io zako fandarana teny malagasy ndrenao tam'izay le miteny malagasy misy be dabe natorony teo fa aloha le miteny gasy aloha satria efa tsy Madagasikara de le miteny gasy nenoko fa tena mahafinaritra nanandrana nijery le miteny frantsay fa ohatra mifohy kely avy eo tsy de nanetranako fa le miteny gasy tena tsara be zay ary nahatonga zako tena hoe tapa-kevitra anao batisa tamin'ny 2019 nanomboka taona firy anao zany nanomboka ny aino tam'izay zany nanomboka 2017 de fa nanomboka ny aino zay vao nanomboka ny aino nefa tokony efa naheno talohan'iny fa zay ngamba fotoana hoe ahafahana niaina anazy de ahoana no fomba natonga ny Rala Fabrice Vita Batisary za zany mba hoe te ho avitra satria tsoroko anareo le tatsambo zany misy sarisary atsain'ny olona tsy tatsambo hoe tena mialatsiny am'le fitenenina fa tena olona tsy mendrika le tatsambo zany hoe malaza hoe misotro toka mifoka sigara eny tsy olona tsy lavorary zany fa
tsy diso koa zany misy koa zay zavatra zay fa tsy izy rehetrarehetra za zao anisany taloha tena misotro mifoka fa taty afara zany miala tsy moramora le izy hita tsy mahasoa de ohatrohatra zay fandehany de taizanao zany natao batisa zako natao batisa tany Mahajanga tao amin'ny fiangonana Ambalanondry. Ahoana no fomba nataonao zany hoe nodina ka ty Madagasikara? Zay zany am'le asako miasa enimbolana ny anaty sambo de veo miverina ty Madagasikara mahazo congé eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny enimbolana farany lava. De zako zany tamin'io 2017 io zany verina taty Madagasikara. Misy rahalahako ampanambadiana zay nanome za lesona koa reto izy raha hoe tena vonona anao reto ianara. De iny entiko anaty sambo de vakina lesona 3 de iny vakina nianarana mihitsy. De iny koa zany tena hoe nanome hery nanampy tena nanampy be da be iny ary sorako Rala David am'izay esina namezany be da be zay. Afinaritra zany. De natao batisa tamin'ny taona 2012 volana Jona. Pastoriza ranao batisa anao? Pasteur Tompoko Larado. Rado Albert. Efa nodimandry tokoa izy. Anavita didibe mihitsy. De mbola mihaino foana ianao hatramin'izao? Mbola mihaino. Fa zay mihitsy antony nahatonga za somary nandalo aty nanao hevitra rehetrarehetra mba hoe hiaonana amin'ny zokila Eliandre Mitantsoa satria tato ato zay tsy azoko tsony le izy. Tsy azo le fandarana. Le fandarana zany tsy azoko tsony. Fa inona ny fomba kanao le fandarana moa zany? Tamin'ny teo aloha zany iny le site le nitarika za tamin'ny voalohany izy zany izy tonga de efa manome hoe afaka téléchargenao io izy de téléchargeko de rehefa manam-potoana zaho tsy miasa iny miheno anazy. Iny averimberiko ary misy hoe sabata isan'andro fito zany misy ao de fa programmeko mihitsy nasiko dossier hoe ty lahady ty sabata ty latsinainy de isakan'iny andro iny zany izy rehetrarehetra iny enoko vo tsy miasa de iny averiberiko lasa ohatrany hoe ancré ao anatin'ny loha mihitsy zany le izy de tato am'izay tsy nety tsony le site iny. Tsy haiko hoe inona antony fa de foatsinety iny de fatao atsaiko koa zany ataoko hevitra ny ahitako zoky Eliandre Mitantsoa fa izy tsy maintsy mahita vahaolana amty. Ary tena nahita tokoa. Tena nahita. De afa-po. Ary sorana koa teknisianina samy tena nanoran'le izy fa betsaka nareo. Tiraina ny tompo am'izany. Amen. Onoa inona ny fandarana tena akafizinao amin'ny fandaran'ny AW raha amin'ny teny malagasy? Tena tsisy sivanina fa izy rehetrarehetra. Manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na le hira manelanelana tena ao tsara. Misaotra tompo. Tsisy sivanina ao lasa ty mamboly ara zahako. Any anaty sambo lasa mamboly. Atao anatin'ny sase na atao anatin'ny tavoahangy kely tapahana atao hevitra zany ahitana fotaka aloha fotaka vao mikosta sambo de mandeha mivoaka any aloha mba haka fotaka brésiliana aloha atao amity raiky aty. Manao fampiarana betsaka zany ianao zavatra inonao arak'izay azo atao. Tena nohon'izay raha hoe mba nahataona namana misy anankivalo miala toka sisigara. Namana miasa ao amin'ny sambo zany? Ianao no nitaona azy? Taritiko tsy moramora zalahy de entiko ao anaty kabiniko de lefako iny radio iny mba heno an'ity kely. Miheno iny de zay mitady hirahirako ohatran'ny zavatra hafa lefanao de eno foana ao. Miheno io de eo lasa tena variana fa iny ary hoe tsy androndreo hoe za zany chef d'équipe any de chef hoe vao mirava tsika de eno ndray dao. Lasa tamana zala. Tamana. Tena ataona olona zany za fa tsy tapaka mbola miezaka.
afatrafatra ary mba apetraka ao amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany azakivy mivavaka tena azakivy misy fotoana atsika zany somary vizavizaka resiresy fa aza manaiky mienoa W fa maro be zavatra enonao sady mamelona aina de mivavaza tsahatra mihitsy mivavaka fa Jesosy ihany ny fanantenana tena marina za afatrafatra ho andreo ya marina zay tsy hevitra tsony zao tsisy nininona vaolana tsony ty tany tya raha mbola tsy tompony aitsika isika ary tsy tompony ampitso aza misaraka amin'Andriamanitra izy ihany ny fanantenana ho antsika afatra ho andreo mpamokatra ny fandarana atao amin'ny AWR re mba hoentinao mampahery azy ireo misy afatra ngeza be ty tena tohizo fa tsara tena tsara zao zavatra ataonareo zao tena tsara za zao anisany hoe olona voavitra tamin'izy ary tsy janona hoe za rery zany fa mampieno olona koa za vao misy fotoana hafana mampieno olona de mampieno olona koa za de misaotra betsaka namana Fabrice vao fotoana voalohany ionanao moa izy ty fa mandra-piavin'ny tompo de mifandray foantsika sady efa hita ty toerana misy anareo ty mamagivagy vao miakatra Taninarivo angamba hoe mamagivagy sady mitondra fampaherezana koa marina zay tena marina zay ka de fisaorana be dehibe no atao namana Fabrice mba ho ampin'Andriamanitra ianao amin'ny asanao ho ambininy ianao amin'izay ataonao sy ny ankohonanao any lavitrany dia Andriamanitra anampy ianao afaka mizara le fahamarinana zay irinao ho zaraina traizatraiza fa ny fanan'Andriamanitra ny miasa fa mizaranao ataotsika amen ary torak'izay koa ho an'ny teknisianina sy anareo mpamokatra fandaharana ato ambinina no ampaherezan'ny tompo foana ary zay koa mivavaka ho anareo tena zay ka miara-miady sika mandra-piavin'i Jesosy amen fa ho avy tsy ela io fa tsy ela io zao fa maromaro famantarana miseho eo tena fa maro tena maro tsy tokony varomarina tsony fa mila vony isan'andro eny ary dia zay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity isaorana namana Fabrice mbola ho avy izy ary na ny lavitrany izy izy dia mbola afaka mampita feo aty amintsika ety amin'ny fotoana rehetra mapety azy misaotra namana Fabrice Andriamanitra ombanao motsika rehetrarehetra isaorana teknisianina samy Zoukelion tena faly zay koa tena faly ka tena faly zay niona tamin'ny namana Fabrice dia mirarisoa tain'Andriamanitra trany antoko-pihira feony ny teny fikasana Andrambato ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube. Feo fanantenana. Fanantenana ny ahita ny tavan'ilay be fity o mahareta kely sisa figioka fahasambarana fikiro tsara ny finoana manana fitiavana amin'izay tafitany sambo na misy ota mahery na kotafiotra mamely tsy asakana ny diantsikety na rivotra mifofofofo na ora maratra mitsotso vo maikare toizana ny disasy atsambonay Kristy sasy atsambonay Kristy sasy. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. miaraba sady manasanao ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy anaraka ny toy ny fianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe monina eo amin'ny tany. nasain'ny Josoa nanampy ny foko tany andrefana tamin'ny ady ny foko tany antsinanana. Tsy izy reto foko tany antsinanana reto fa ny Robenita, ny Gatita ary ny antsasaky ny foko ny Manase. Inona nasain'ny Josoa nataon'izy ireo? Rehefa vita ny ady, manasanao iara-maky ny Josoa 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Josoa 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ary tamin'izay dia nantsoiny Josoa ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny fireneny Manase ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandrina izay rehetra nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo sady efa niaino feo kokoa tamin'izay rehetra nandidiko anareo. Tsy nilaozanareo ny rahalahinareo hatramin'izany andro maro zany ka mandrak'androany, fa nitandremanareo ny lalàna nasain'i Jehovah Andriamanitrareo nitandremanareo, ary ankehitriny dia efa nomeny Jehovah Andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo araka izay nilazainy taminy, koa mody ankehitriny ka mankanisa any amin'ny lainareo avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo any andafin'ny Jordana. Kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, hitiavanareo an'i Jehovah Andriamanitrareo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy fikiranareo aminy ary hanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia nitsodrano azy Josoa ka nampody azy, dia lasa nakany amin'ny lainy avy izy. Ary ny antsasaky ny fireneny Manase efa nomeny Mosesy lova tany Basana, fa ny antsasany kosa efa nomeny Josoa teo amin'ny rahalahiny ety andafy andrefan'ny Jordana. Ary raha nampidiny Josoa ho any amin'ny lainy koa ireo, dia nitsofon'ny rano izy ka nilazany hoe: mody ho amin'ny lainareo avy ianareo, mitondra arena be sy omby aman'ondro be indrindra sy volafotsy sy volamena sy varahana sy vy ary fitafiana be diabe, ary ombony amin'ny rahalahinareo ny babo azo tamin'ny fahavalonareo. Tahaka ny nataon'i Mosesy dia nasain'i Josoa atoko tamin'ny fanekeny ny fokon'ny Robena sy Gada ary ny antsasaky ny fokon'ny Manase. Nandao ny taniny, ny vadiny sy ny zanany tany antsinanan'ny Jordana ny lehilahy tamin'ireo foko ireo mba hanampy ny foko tany andrefana tamin'ny ady. Zany hoe niara-ny ady ny foko rehetra mba hahazahoana tanteraka ny tany. Nandritra ny 9 hatramin'ny 7 taona teo eo naharetan'izany ady zany. Tsy natahotra ny aratra sy ny hofaty tamin'ny ady izy ireo, satria
nataony ho ambony noho izany ny fitazonana ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Ireo andiny nivakitsika teo ireo dia maneho fa zava-dehibe eo amin'ny vaokan'Andriamanitra ny fiadanana sy ny fifanarahana ka tokony iray mandrakariva izy ireo. Iray inatrano ve ireo fokony zanak'Israely amin'ny ho avy ary hanompo an'Andriamanitra ho any Andriamaniny ve izy ireo? Azavain'i Josoa fa ny fahatokiana tena izy dia avy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fatsy ny olona. Mitovy amin'ny fampianaran'ny testamenta vaovao ny amin'ny fanompoana ny tompo izany. Asain'i Paoly miasa ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona fotsiny ny mpiasa. Hoy izy amin'ny Efesiana 4:1-7. Efesiana 4:1-7. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo, toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'olona. Inona moa no asa lehibe azontsika atao mihoatra ny asa fanompoana an'Andriamanitra? Izy anie ny tompon'ny zavatra rehetra. Matetika sika no miatrika olana eo amin'ny fiainana andavanandro ary mahatsapa ho resy mihitsy aza. Indraindray sika dia te hitsoakan-daharana. Izany tokoa mantsy ny vahaolana iverintsika ho tsotra indrindra. Saingy azontsika atao nefa ny mangataka famonjena amin'Andriamanitra. Azony atao ny manome izay ilaintsika. Raha mifikitra amin'i Jesosy sika dia omeny hery anoizantsika ny asa ataontsika ho azy. Hitantsika amin'ny Josoa 4:5-9 fa nasain'i Josoa hitazona ny fahatokiany an'Andriamanitra ireo fokony verina tany atsinanan'ny Jordana. Rehefa izany dia nitsodrano azy ireo Josoa. Andeha ho vakitsika indray ireo andinireo. Josoa 4:5-9. Kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidin'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah nareo, hitiavanareo an'i Jehovah Andriamanitra reo, sy handehananareo amin'ny lalany rehetra, sy hitandremanareo ny didiny, sy hifikiranareo aminy ary hanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia nitsodrano azy Josoa ka nampody azy, dia lasa nakany amin'ilay avy izy. Ry mpiara-mianatra namana, azo antoka fa hiatsara kokoa ny fiarahamonina ao am-piangonana raha ampitomboina ny fifanampiana sy ny fifampiheverana ary ny fifampivavahana eo amin'ny samy mambra. Dia izay mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manantenam-bolo tafahoana aminao ao amin'ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR